sivy ambin'ny folo sy roanjato ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ripampianatra Fampianatra ry mpampianatra tsara indrindra ianao dia ifanahy masina ao. Fanahin'Andriamanitra izay mampianatra anay ny hevitra ny soratra masina ary mamoaka ny hevi-daliny tokoa dia ny fonao sy ny fiasanao ary indrindra amin'ny taonanay mba ho fitafiavanana aminao ho zanakao afaka mandray tokoa zany fampianarana azo antoka dia ny tenin'Andriamanitra velona mahery ary marina indrindra mitenena ary mbola mitenena araka ny fombanao mba navaozanao ny fonay eo anatrehanao ny herin'ny famelan-keloka ary indrindra hitariany fanahy masina anay ho vita fihavanana aminao ary afaka andray tokoa ny lalatsaina rehetra ny hevitr'Andriamanitra rehetra mba hananana ny sainy Kristy amin'ny zavatra rehetra tsy ny ahalala fotsiny fa ny fovonan-katoa ka hivelomana indrindra ny tenin'Andriamanitra ho voninahitra ao ary fitahina ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa indrindra miaraba antsika ankonan'Andriamanitra amin'ity andro zoma 12 mety ary misaotra ny tompo amin'izay fandaminana misaotra antsika koa amin'izay fankatoavana izany mba isika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia araka ny voalaza namboasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ny filazantsara araka ny jaona dia ny toko 5:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:20 araka ny vakina teo verenana vakina vetivety zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia hoariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo tomoera amiko ary zaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko zaho ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona raha misy tsy miray amiko dia arina eny ivelona tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia homay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nilazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Miray amin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina izany lova lehibe fanomezana lehibe izay nomena antsika tamin'ny Pentekosta nirotsaka na nilatsaka ho antsika ny fanahy masina fanahany fampihavanana amin'Andriamanitra ray zany halalantsika marina fa
tiantsika izy ary raha nitiantsika tokoa izy dia tsy mahafoy na mahasaraka antsika amin'ny teny hafa dia ny hoe satria tsy miova ny fitiavana antsika dia tiany isika hitoetra ao aminy anana firaisana velona ho aminy. Ao moa nanambaran'ny ten'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mandrakizay ozy izy nitiavako anao koa izany nampaharetako fampirampo ho anao. Ary izany ny tenin'ny tompo Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Israely fehizay aty amin'ny filazantsara amin'ny alalan'i Jesosy dia milaza maromarina hoe efa tiany azy izy ho izy. Zay amin'izao tontolo zao dia tia azy hatramin'ny farany. Zao natoko fa 13 zany ny andeniny voalohany tapany faharoa. Ka zany ten'Andriamanitra zany dia midika fa manaiky ihany koa zay tiany izy. Dia ny olona zay nivonjeny vidiny tamin'ny rany niraisiny ho an'ny tenany. Dia vonina izy hitaiza azy, vonina izy hiay azy, vonina izy karakara azy. Nahita sy fantatlondra ny tsy fahataterahan'izy ireo, ny faly amin'izy ireo, raisiny tonyondry izy, raisiny tahaka ny zanany izy, dia misy eo tokoa ho ray miantra ny zanany. Dia anao izy, izaho tsy andao anao na afoy anao akory. Ten'Andriamanitra zany fantatritsika rehetra menanjoso hafa izay. Dia hoy Jesosy manantitra izany, tsy amelanareo ho kamboty aho ankaty aminareo aho. Dikany dia ny hoe tsy amelanareo ho irery aho. Arak'izany dia mbola miantso atsika ary miantso ny olona rehetra ny tompo amin'ny alalany fanahy masina zay miteny amin'ny ten'Andriamanitra. Ny antony na ny fikendreny dia ny hoe hiverina aminy raha niala taminy, ho vita fihavanana aminy, ho vita fihavanana amin'ny ray koa, dia anana firaisana velona aminy, hitoetra ho aminy ary hitoetra mandrakizay ao aminy amin'izany hoe firaisana velona zany. Mba tanteraka izany dia mirahiny ny fanahy masina. Fanahy masina moa dia lazainy hoe mpananatra izy, fantatritsika tsara zany. Ho avy aminareo ny mpananatra zay iraiko, amin'ny raiko Jesosy. Ny hoe mpananatra dia ny hoe mpahafantatra ny lalan'ny fahamarinana ary mamerina ho amin'ny lalan'ny fahamarinana, havelona atsika, havonjy atsika, hidirantsika tokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanahy masina, fanahy fampihavanana amin'Andriamanitra, fanahy fampiraisana amin'Andriamanitra, ary fampiraisana tsy mandalo anterina ihany fa maharitra ary manitra mandrakizay. Dia ny atonga atsika hoe ho zanak'Andriamanitra tokoa, mitoetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia mandova an'Andriamanitra, fa tsy hoe vahiny mandalo na mitsenika fotsiny ihany, fa ny zanaka mitoetra hoy ny tompo. Ka isika zanaka satria nanaiko raitsika izy, ary ny maraitsika azy dia ao amin'ny Jesosy. Zay le fampihavanana. Ka izay mitoetra ao amin'ny Jesosy dia manana ny ray, fa zaso ny ray Jesosy dia iray ihany. Dia ho amin'izany dia teny feno famezatoky no omena ho antsika amin'ity andro ity. Ao anao hoy Jesosy, tomoera amiko ary izaho aminareo. Tsy mba nanilika izy fa nandray ary tsy nandray fa nitaona mihitsy, ary amin'ny taona dia hoe vita fihavanana ho azy tokoa isika satria nanaiky ho antsika izy. Ahoana ny fikasan'Andriamanitra arak'izay. Misy teny lehibe zay nataon'Andriamanitra tokoa ho an'ny Israely ho ny fehizay. Ho andriamanina ho izy ary ho eo avoan'ny oloko, dia hanamasina ny anarako eo avoan'ny Israely olo, zany hoe hanana ny haja, ny voninahitra, ny zo, ny fahefana feno mba hitahiko ny oloko izy. Zany hoe avoan'ny oloko zany dia milaza fa le filazantsika izy no fototra iorenany maizy azy n'Andriamanitra, ny ankonan'Andriamanitra, ary ivony tampony tsy misy mihoatra azy. Zany ny fananana an'Andriamanitra ho eo avoantsika, dia hoeto amintsika araka ny teny nomeny Jesosy toky azo antoka loatra hoe na aiza na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako izy dia ao avoany azo tsika izay. Andriamanitra eto amintsika ary ato amintsika ary ho antsika. Ina ny antony? Satria tsy mahafoy ny olona izy na manadino azy. Dia manao fanekena lehibe izy. Ianao le fanekena, zao ny fanekeko ataoko amin'ny Israely ozy izy. Ataoko an-tsainy lalako sady soratako ao am-pony. Zaho andriamaniny ary izy oloko. Dia ampiny hoe zaho ho rainy ary izy ho zanako. Io dia teny nataony Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Davida ho an'ny Solomona zanany. Tahaka n'Andriamaniny an'Andriamanitra ho an'i Davida zany dia tsy miova izy, dia tahaka n'izay koa hoe Andriamanitra Davida, Andriamanitra Solomona zany, tahaka ny hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, rehefa avy eo dia mandova ny taranana. Ka zay fananana an'Andriamanitra manao fanekena amintsika, zay mandray antsika ho zanantsika, zay ny hoe tampony
amin'ny fahafenonony fahasambaran'ny olona no ty fanekena zay nataony ity. Inona dikan'izany? Rehefa manao fanekena amintsika izy dia manaiky antoko atsika ary ho tompon'antoko any amintsika. Dia miray antoko amintsika, miatsika rehetra, amin'ny fikasantsika rehetra, amin'ny lalam-piainana rehetra. Araka ny teniny hoe izany nanavitra anao misy. Ka mandra-pahafotsy volonao dia izany no isahirana hitondranao. Zay le fanekeny zay, tsy afoy na asaraka izy. Dia miantoka ny olona araka ny voasoratra hoe sambatra tokoa ny olona zay ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Zany hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny lalàny no sainsainy no mpanao salamo andro amin'ny alina tahaka n'inona no anomarany azy. Tahaka ny azo ambolena morony rano velona izy. Mamoa amin'ny fotoany, ny raviny tsy mba mety malazo, ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany io. Indeny faharoa no ntsika eto. Dia ho tanteraka amin'ny zay hoe nanao fanekena amin'Andriamanitra ary mitoetra amin'izany. Araka ny toky zay meny mpanao salama eto koa hoe ny mitoetra amin'ny fiarena zay ny avo indrindra dia monina ao ambanin'ny aliko ny tsy to. Zaho ilaza an Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana, zany hoe manda lehibe zany. Ary Andriamanitro izy no hitokiko satria fantatro izy. Tahaka ny mpanao salama Davida any zany hoe Jehovah no mpiandry ahy. Ka tsy hanan-java mahory mitovy amin'izao. Fa izy no anafaka mifandriky ny mpiaza sy ny arety mandoa zao izy. Tsy atahotra na iorory ianao noho ny alina na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Reny le hoe tsipika mirehitra alefa ny satana tsy mampatahotra anao io. Ny olon'Andriamanitra manana azy tsy mba matahotra. Ny olona tsy manana ny matahotra, ny mora matahotra. Na atahotra ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na mifandringanana mandripaka amin'ny tatao vonana ary dia ampino hoe na dia ny arivo aza lavo eo anilanao sy ny ray alina eo ankavananao dia tsy ahatra aminao zany. Dia ny mena indrindra io sarany faraka amin'ny sivifolo io. Dikany dia ny hoe feno sy tanteraka ny fiarovan'Andriamanitra ny olona zay nanaiky nanao fanekena tamina nanaiky ny fanekeny hoe izy ho andriamaniny, izy ho rainy. Rehefa zany tsy aloko malakilasy ny tian'Andriamanitra ho antsika fa hery-monina iasy dia ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Dia izany no tenenan'ny tompo amintsika androany hoe tomoera amiko izy azaho aminareo. Lafiny ray dia hoe baky omeny zany. Aza mihetsiketsika anao, aza mifindrafindra ianao, aza mierikerika foana ianao. Fa amin'izay lalana ny soitako anao amin'ny toerana ho anao dia io ny sahaza ho anao mahasoanao indrindra. Baiko zany. Nefa koa toky lehibe zay men'Andriamanitra antsika. Raha milaza izy hoe izaho aminareo, ny hevitra zay dia hoe izaho momba anareo. Zaho miandany aminareo. Tahaka an'i Jesosy nilazany hoe indro zaho momba anareo mandraka-riva ho izy ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Milaza zany fa raha miandany amintsika izy, raha momba antsika izy dia satria tsy mahafoy antsika izy. Dia vonina ianantsika izy teny hoe izaho aminareo ty. Raha misy azatsiny hoe manao lalao afananana ohatrany hoe baolina zany dia reny la hoe misy ekipa. Dia lasa izy zany miray ekipa aminao. Ka zay ekipa misy an'i Jesosy resy ve? Sanatria ao naro nandresenareo mandrakariva io satria mahery la iaho aminareo. Zay izy. Izaho aminareo. Ary dia tanterahany tokoa tahaka nampairaizany Israely na ny Jotafe izay. Tao anatin'ny takotaka fa nisy ady tamin'ny andron'ny azimo zany ondry izy voalazo amin'ny tantara farotoko fa 520. Dia zao ihany ny teny. Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy. Andriamanitra dia momba izay momba azy. Zany hoe miandany amin'izay miandany aminy. Tsy maty antoka izy, tsy tafitoina izy, tsy diso fanantenana izy, fa hitany fa tena tombony lehibe. Rehefa zay Andriamanitra momba antsika, ka raha momba antsika izy dia ampitoetra antsika ho aminy tokoa manahoana kosa isika. Zay mantsy le teny tomoera amiko zaho aminareo. Ka reo teny reo jereo tsara izy io fa ny ray baiko impératif zany amin'ny teny frantsay. Fa ny ray kosa zaho aminareo tsy baiko zany fa filazan-javatra azo antoko. Ka ny Andriamanitra zany dia arak'izay tsy baiko ny azy, tsy baiko ny tenany izy fa ny fitiavany za aminareo antoka io toky io. Raha mampiasa teny vahiny raha affirmatif izy zay raha zay hoe certitude io. Tsy mbola hoe angataka azy hoe mba inaovy mba ho antsia zaho aminareo. Fa ny fantaniana arak'izay le hoe tomoera. Matoa izy milaza hoe mitomoera dia satria isika mbola tsy tanteraka amin'ny fitomoerana aminy. Dia hitany fa misy miroro saina. Dia makary, makatsy, dia manandrana-kely ato dia mitsara. Farany any an-davaka. Zay le ondro zay. Zay mampiandro tsara azy, mahatoky izy tsy miova izy. Fa le ondro kosa, be sy azy le ondron'Andriamanitra.
ary manahirana dia zao fa mafy ny adiny dia tonga eo vonjeo zay Jesosy azo nolainy velomy ianao Jesosy dia manahirana zany dia Andriamanitra tokoa izy ndraika maro-po amintsika fa raha ianao nataony olonan'izany zay oka zay tsy zay oka zay tsy hitako zay tena hoe manao anao mbetika anao eny mbetika anao tsy mbetika anao mafana mbetika anao mangatsika taka ny androrinina vadibadika sokatra ny lanitra vetoveto avy ny eritra sy ny sisa tsy aiainana ny tahaka an'izany rehefa zany tomoera ka arak'izay dia mety misy tokoa mazoto manao asan'Andriamanitra aza ny olona kanefa tsy azo lazaina fa tena manana firaisana amin'Andriamanitra izy zany hoe tsy mitoetra ho aminy eo ny fananarana fampitandremana nataon'i Jesosy amin'ny teny androany raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra dia foana zay ezaka nataonao foana misasaranao ary tsy avokatra ao amin'Andriamanitra mihitsy zany Andriamanitra misy dia ny hoe mahazo fiantsoana izy dia za matahotra ianao fa za manao azy mavita azy tsy amin'ny herinao nantanjaka ao Jehovah Andriamanitra fa amin'ny fanahiko rery any dikany dia hoe raha miray aminao ny tompo ary ianao aminy ny fanahy ny mombanao ary ina mpiteny Paoly hoe ny fahaleovanay zany hoe ny herinay entinay miasana matateraka indrindra ny sitrapon'Andriamanitra tsy avy aminay ho izy fa avy amin'Andriamanitra zay mahaleo anay zany hoe mameza ny hery zany hahatanteraka ka hahavokaranay ao amin'Andriamanitra dia mitoetra ny asa tanteraka izy misy voninahitra izy io re tadiaviny maro ankehitriny hoe zay tonga lafatra tsisitsiny zay le hoe qualité zany na tsy qualité fotsiny fa fahafenon'ny fahatsarana rehetra zay le ataon'ny sasany hoe excellence ao amin'Andriamanitra avokoa io raha miray aminy isika dia mitandrina isika fa mety misy koa mazoto manao asan'Andriamanitra ary asa ho an'Andriamanitra ahoana zany mafoy tena izy mafoy fotoana izy mafoy fananana izy sy ny sisa zay ve ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ny azy aloha dia hoe atorory amiko ny fonao dikan'io dia ny hoe aoka ho hitan'Andriamanitra ny foko eo anatrehany ohatsely zao dia nisy olona tsiaro toeram-panao dia hoe nanolotra zavatra tio izy fitaovana nomeny ankehitrely zay tsy kely ty ma fa zavatra angezabe ahoana no mangeza azy satria ny fo dia sarobidy volamena mihoatra ny zavatra rehetra izy tsy nilazanao meo anao ny volako na atorory anao ny fanananao tsy zay nge nataon'i Jesosy ny fonao ka fo linan'Andriamanitra dia te hiona amin'Andriamanitra te hiavana amin'Andriamanitra te hifanerasera amin'Andriamanitra fa tsy hoe mahavita zavatra ho an'Andriamanitra raha izay mantsy dia mety irehare dia zay nahazo any Marta raha vaviny Marisy Lazarosy fantatsika tsara amin'izao natokofaraky amin'ny 90 dia nitenitenina teo satria hamangy azy Jesosy ka tsy maintsy hitenitenina ianao satria olona goavana motrany zany raha azo lazaina mamangy ny tokantrano dia inona no nataony any an-dakozia fa Maria raha vaviny eo ny tongotry Jesosy dia nankasitraka an'io ve Marta sosotra izy ahoana izy io izy ny tsy mba lazainao hanampy aty zange manao zavatra ho anao ka ny olona zay manao asa ho an'Andriamanitra nefa tsy vita fihavana amin'Andriamanitra ary tsy mitoetra ho aminy olona kivitindava tenareo tsika miresaka hoe stress ty dia fefy zao dia mbola velany rereto menmenna tsisy fifaliana tsony le hoe manao asan'Andriamanitra dia hoanao Jesosy taminy Marta maro ahina sy maro ereny ianao nefa zavatra iray loha no ilaina fa marino hoe fanifidy ny anjara tsara zay tsy alaina amin'ino anjara tsara io dia miona amin'ny tompo toetra eo aminy mihaino tenin'Andriamanitra mandray ny sitrapon'Andriamanitra dia za handray fa tsy za nome kory aloha ary za tsy afaka hanome raha tsy izy noho fa manome ka ny tiny araky ny tenin'Andriamanitra mena teo amin'ny fanahy no hafantarana ny zava-panahy zany hoe zay tena ankasitra'Andriamanitra ary amin'ny fanahy no andraisana ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra dia aoka ho hita zany vokatry ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra ato amiko zany hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra fa tsy vahiny na pikarama sy ny toy izany dia io no natonga ny hery fazany teny tamin'ny Joba fi izay satria natoko tena nge Joba hoe aza manao hoe marina ianao izy fa ninona ny laina dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tadiditsika loatra le teny malaza hoe mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana moa zay mampiadana amin'izy ty miona aminy dia tahaka an'izany ny voalaza teny fikasana atao hoe nomen'Andriamanitra atsika teny olalan'Andriamanitra ny teto ny zanako rehetra ho izy dia fa samy nampianarin'i Jehovah robe ny fiadarana dikany tena hoe mifanerasera amin'ny Andriamanitra ary izy koa mifandray amin'Andriamanitra zay milaza azy hoe fiadanana ho aminao mifankazara amin'ny tsy toenao dia adana izany mahatongavany soa aminao
fa tsy zavatra hafa voaraitsika tsara izay jehova toko faharoa am'roapolo andiny faraika am'roapolo eo akaikin'izay de mety misy mazoto mandinika tokoa ampitombo ny fahalalana soratra masina mazoto mivavaka mamonjy fotoam-bavaka tahakatsika zao kanefa rehefa jeren'andriamanitra hitany fa tsy mitombo ny finoany tsy mitombo ny ten'andriamanitra ao aminy satria tsy mangetaetanana firaisana velona marina amin'andriamanitra izy ary io ny tenenin' jesosy fa nanarambe mandinika ten'andriamanitra nefa tsy mety mandray miteny hafa olona feno fahatokitenana izy reny rano marina matoky fa efa mahiratra mahay manaraka an'andriamanitra mahay mianatra soratra masina kanjo tsamba tsy mahita an' jesosy tsory izy nefa jesosy eo aminy de mijery azy de onena azy tovy am'le hoe mangetaeta ambony lakana eo potony eo na hoe maisina pototry ny mazava mieritreritra na mievitra fa feno fahazavana kanjo hay tena mitoetra maizina fa lay mazava jesosy kristy lay fahazavana zao tontolo zao tsy fantany kory ary tsy hitany arak'izay tomoera amin'andriamanitra ao nany mitoe mitoetra amin'andriamanitra ty inona ny tena hevina de lo lehibe de ny firaisana amin'andriamanitra na firaisan'ny olona amin'andriamanitra ary firaisan'andriamanitra amin'ny olona miaraka am'izay de ny hoe miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ary mandova ny fanjakan'andriamanitra de ny fahatelo zany de hoe ho fitahina de ny fitahin'andriamanitra ny olony ka zay manana firaisana aminy no afaka miditra ny fanjakany sy afaka mandova ny fitahina rehetra ao aminy araka ny ten'andriamanitra hoe ho voako anao ny lanitra ho izy hitranony fitehirizana ny soa rehetra Deutéronome toko fahavalo am'roapolo andiny faharoambin'ny folo zay mitorina sy nampianarina teto amintsika voatsela de hoy ny tenin' jesosy zay miray amiko ary zaho aminy dia hamobe izy ahoana no hamobe izy satria andriamanitra maniry manindry rova lehibe ho azy ianareo zay nitahiny ndraiky avianareo izy mandovany fanjakana fa nomany ndraiky ho anareo andriamanitra eo aminareo zany dia manao teny fikasana tokoa ny tompo hitahy anao tokoa jehova eo amin'ny tany zay omeny jehova andriamanitra ao lovanao teny mena mosesy ny israely zany jehova andriamanitra ao hitahy anao arak'izay nolazainy taminao fa andriamanitry ny fitahiny izy fa tsy andriamanitry ny ozona fievitra dia tonga fiadanana fa tsy loza de ampisambotra ny firenena maro ianao inao sahirana ampisamboboly risy etsy io rehefa manana ny tompo ianao a toky io ianao kosa tsy hisambotra ao izy hanapaka firenena maro anao fa izy trory tsy hampanapaka zany hoe tsy hampanompo anao toky lehibe zany manaraka zany ho an'izay vita fihavanana amin'ny toetra ho aminy dia taterahan'andriamanitra ny teny fikasany zany hoe manangana azy ho tranony ho toerana mahatamana azy izy jesosy kristy misoratra masina amin'ny hebreo toko fahatelo andiny faenina dia manapaka ny tranon'andriamanitra inona ny tranona marina koa izy ny tranony isika ho izy ny tranony raha azony tsy hamafy hatramin'ny farany fahasahiny zany hoe ny finoana sy ny firavoravona momba ny fanantenana dia ny hoe ny fanekena zay nataon'andriamanitra hoe olony sika ary izy ho andriamanitsika de hoy paoly tsy fantatra anareo nga fa ianareo ny tempolon'andriamanitra velony Korintiana voalohany toko fahatelo andiny fenambin'ny folo lazaina koa hoe tempolony fanahy masina Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy ambin'ny folo dia any Petera voalohany toko faharoa andiny fadimy de hoe trano fanahy hitoerany fanahy masin'andriamanitra zay nitsevisika tamin'ny farany teo hoe ao aminao ny fanahy masina andriamanitra ao aminao dia izy mihitsy ny manao trano zany hoe mahatamana azy hitoerany ary dia ho trano fivavahana lalina zany hevitro zany le tsy nampoizitsika tsika mantsy hoe ny tempolo de hoe nivelony tsia ny tempolo elodisika rehefa avy eo mitsangana koa ny fiangonana zay natao hoe fiangonana dia fiombonana ny olona masina izy rafitra izy rehefa avy eo ary trano raha teo sy toerana ivavahana dia omen'andriamanitra toky isika ao amin'ny fahasaro-piarina amin'ny hoe raha nanangana atsika izy ho ny tempolon'andriamanitra ka raha misy manimba ho izy ny tempolon'andriamanitra de mba hosomban'andriamanitra zany hoe arovany amin'ny fahasaro-piariny izy fa miady miany azy izy tahaka ny anak'andriamasiny ao anao ny teny soratra masina anjaran'i Jehova ny olona izy Jakoba natokany rovany nahita azy tany anefitra izy de tany amin'ny tany foana be nampierona ka nanodidina azy de niay azy ary mitandremany tahaka ny anak'andriamasiny izy Jakoba le nirenireny io zany mandra-piveriny ray fantatsika tsara zany Deutéronome toko faharoa amby telopolo moa zany andiny fasivy sivafolo arak'izay ity hoe tranon'andriamanitra zay nanaovany fanekena ka natsangany tokoa ho trano fanahy ho trano fitahiny rehetra dia iasan'ny fanahy masina io inona no asan'ny fanahy masina arakan'izany
raha ny voalaza ny tenin'andriamanitra natao hoe perikiopa na andalatsoratra masina zay novakitsika nraisitsika mizao fampianaran'izao dia vintinina ny votoatiny ny fiasa ny fanahy masina sy ny vokany dia natonga fiainana sy fahombiazana ao amin'ny olona zay efa nividiny ary tsy mitsady zany faraky ny ten'andriamanitra osondrina fitavany azy izy zay ny fon'andriamanitra nge zay tino ny ty fiainana ntikan'io zany na mfinosony dia ny hoe firaisanaina velona zany voalopoka ianareo no sampany miray aina izy zany fahavelomany zany am'izany firaisana masina zany ho ataterahan'ny fitiavana ho aminy tomoe raha ny fitiavako ianareo tahaka ny tiavako ny raiky fitiavany any ho izy ko ny fitiavana aminareo zany hoe tsy aloka mihitsy ary ny fitiavana no lehibe indrindra io ny fahataterahan'ny lalàna rehetra io ny fahataterahan'ny fahasambarana tsy hoe tsika miaraka fotsiny na inareo mivady fotsiny nareo mpianaka fotsiny fa ny fitiavan'andriamanitra no lalàna velona jesosy velona andriamanitra fitiavana eo avoanareo manorona ny fiainanareo dia am'izany fahataterahan'ny fifaliana mba ho aminareo ny fifaliako jesosy eto ka ho tanteraka ny fifalianareo tsisy ahory anareo tsony rehefa ao aminareo andriamanitra azonareo ny zavatra rehetra atanteraka iteny fitorontsika matetika hoe ka tsa ho aloha ny fanjakan'andriamanitra na hoe andriamanitra manjaka indrindra ao am-ponao dia anampy anao ny zavatra rehetra ka tsa fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarina dia iteny sy sitrapony raha izay ny fiainana dia misy ko ny fahombiazana tonoho ny tenin'ny tompo eto hoe hamobe izy na zay mamombola amboariny mba mo bebe kokoa izany no ankalazana ny raiky mba hamoazanareo be tiany sika mandeha ary hamoa ary aharitra ny vokatritsika dia ny fiainan'andriamanitra ataontsika ahoana ary nefa zany fahataterahana zany planina mahafinaritra izy zany zany hoe isika hitoetra ao aminy ary izy ato amintsika raha tiatsika tokoa nitoetra ao aminy ary izy ataontsika inona rehefa zany no tokony ataontsika rehefa manao fanazavana rehefa aveo dia hoe inona no ataonay voatsindronam-po reo olona tamin'ny andron'ny pentekosta no nitoro teny zay nampibebaka azy hoe marina fa tena namono ny zanak'andriamanitra zay nefa tonga monjy anay rahala inona no ataonay inona zany no ataontsika voalohany dia misy fepetra zay apetrak'andriamanitra no telo lehibe dia ny andehanantsika amin'ny fahamarinana andalatsika ny fahamasinana araka an'andriamanitra ary ny ainatsika ny fitiavan'andriamanitra sy ny famboram-pony mikasika ny hoe mandeha araka ny fahamarinana dia araka ny teny jesosy eto mandehany fahafolo hoe raha mitandrina ny didiko ianareo izy dia hitoetra amin'ny fitiavako manana firaisana velona aminy dia matoky satria resy lahatra fa andriamanitra dia ty ary satria ty izy dia tsy mba mampitahotra tompo ny fitiavana mandresy ny tahotra rehetra tsy mba manana tahotra ary tsy mampitahotra manaraka zany mandala ny fahamasinan'andriamanitra ina ny antony satria masina izy tsy misy loto eo aminy ka tsy afaka mitoetra am'izay tsy masina izy eo am'izay fahotana zany ary dia atsarotsika tsara ny ten'andriamanitra hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy hita azy ao amin'ny hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny fevitra ambin'ny folo tsy hitan'ny tompo izy dia toy izany koa ny madio no sehonao fa madio ianao ary mikiolakolaka mifetsifetsy no sehonao fa lalitsaina ianao zany hoe tsy azo no fitana ianao samina toko faharoa toko faharoa am'roapolo andiny fafito am'roapolo zany fahamarinana fahamasinana ary indrindra fitiavana sy ny famboram-po fa raha ireo ilaza hoe zany marina zany masina mety apréarea zay ary mampitandrina atsika zany dia fitiavana sy famboram-po satria andriamanitra dia fitiavana izy mahafitiavana azy dia tsy mpitahiry am-po izy tsy manao lolo-po izy ary sanatria dia sanatrika hoe ankala antsy aminy zany ny olona manan'andriamanitra marina dia lavitra reo zavatra reo ary fadiny reo ary tsy mamela zany lolo-pona fankalan'olona hitoetra ao amin'ny satria nataon'andriamanitra ho tempolony izy dia jesosy andriamanitra fitiavana mampanjakainy ao izy sambatra ary izy koa mitondra fahasambarana ho an'ny hafa dia hoy ny ten'andriamanitra ao mika toko fahinandiny fahavalo tokony ho haitsika loatra io reo olombelona hoy ny tompo efa naseho anao zay tsara sy zay ilainy jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny ty famboram-po ary ny anaraka an'andriamanitra ao amin'ny fanentretena veritsika zay ny anao ny marina ny ho ty famboram-po ary ny anaraka an'andriamanitra ao amin'ny fanentretena marina satria andriamanitra tsy tia lainga izy moa ny mpandainga devoly ka rehefa manaraka azy tsika dia tahaka ny mibatisa dia manaiky fa hifady ny asany devoly dia no ty famboram-po
dikan'izany satria na amrana foa ka nandray famelan-keloka a za koa ka vonona mba hamela ny eloko ny amako fa tsy tsara azy no takany faritra hoe sotranao Andriamanitra fa tsy takan'le lampanota io a tsy azo atao zay de mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra na amrana fo dia oka hay maminindra fo tahaka ny amelantsika ny eloko tsy namatsika zany no amelan'Andriamanitra ny elotsika satria izy no efa namela ny elotsika voalohany ary anaraka n'Andriamanitra amin'ny fanatritena raha tianao ny toeran'Andriamanitra ao aminao dia tsarovy io farany io toetra tsy hananantsika amin'ny maha olona antsika ny fanatritena raha mamisy zavatra kely haitsika dia iny fa dia miavoavo tenao sisy na manana zavatra dia ohatrandreny le zaza kely jereo tsara ny zaza jereo fa nahazo bonbon ianao tsy manana sy ny sisa fa amin'Andriamanitra tsy zay na mitoetra tokoa ary izany amin'ny fahamasinany amin'ny avo manerinera ny soratra masina dia eo amin'izay torotoro fo sy manety tena izy dia zay no itoerany fitahian'Andriamanitra ao aminao ary Andriamanitra koa mizaha toetra asianao tsy nanana talao taminy a iny fa manome izy na famonjena voalohany indrindra dia nitokom-pitahiana rehetra ny arem-panahy rehetra sy ny sisa tsy mitsisy ny fanomena ny fananaiky toa alahelo zany mahantra mba hampanakarena mahantra izy zay ny fon'Andriamanitra riavako rehefa zay esory ary zay mety ho sakana raha vao ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra tsy Andriamanitra sanatria manangana hevitra fa isika no manangana hevitra raha ohatra ka isika tsy vonona androdana tokoa io hevitra io metesa androdana ny hevitra dia ny fahotana zay nyraisin'i Jesosy eo amin'ny tenany azy io anterina tsara zany rehefa nanavitra antsika izy nividy antsika tamin'ny rany meo azy fa aza mitondra ny entana tsara dia ny fahotana fefa netiny teo amin'ny tenany io nombona teo amin'ny azy fijaliana teo ny nahafatesany ary nahafatesany otantsika niaraka taminy rehefa zay dia afaka hiasa ho anao ny tompo anafaka anao anavaonao izy amin'ny herina famelan-keloka azy eo omeny maimaim-pona ka anany marina ny mpanota araky ny teniny hoe zay ny fidiny no antsony ko ary zay no antsony no hamarininy ko ary zay marininy no ho tafiny voninahitra rava eo ny fahefan'ny ota menatra sy mangay eo ny devoly zay manangolo ny fotsika zay manakanatsika tsy anana firaisana amin'Andriamanitra tsy anatona azy dia alefa ny devoly eo miretrarendra reka rehetrarehetra filana rehetrarehetra tsisy dikan'io iny ary ny tokony atao miverina tokoa amin'Andriamanitra mibebaka dia mandray fanapahan-kevitra hoe oko zay ty fahotany ty tsy anavelona ny fahotany izy dia manasodoka izy dia mamitaka izy hoe dia ho finaritra ianao ho faly ianao kanefa rehefa zay dia mila mitondra any milavaky ny fahafatesana izy dia andro ty dia andro entson'Andriamanitra raha matsiaro tsika fa tsy ampy ny toeratsika fa miozongozona mandrakariva mirorosaina mandrakariva tsy ampy ny fanapahan-kevitra amin'Andriamanitra ny tompo mbola miantso atsika iavana aminy dia apiditra ao amin'ny fanjakan'ny fony zany fa io tadiavina amitoso manaika tompo tsy fataterahako rehetra disy teo anatrehanao rehefa zany dia matoso marina izy ny soratra masina fa amela ny fahasotsika raha nadio antsika amin'ny rany ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mila olona tapa-kevitra da ny eny dia hoeny fa zatao hoe eny sy tsy fa raha mirorosaina oka tsy hanam-poa azo na inona miaraka amin'izany hitady tokoa n'Andriamanitra hikatsaka ny tavana fa manaiky ho hitany zay tsy mitady ary jereo zany efa eto amintsika ngeny dikan'izany fa ny masom-panahintsika no tiany hiahiratra satria ajamba tsy nahita azy ny sofintsika raha zany hoe sofiny fanahy mba handre tokoa ny bitsika ny fanahy masina satria Andriamanitra mahalalany fo arak'izay tandremy tsy ho fiatsika ivelany na fomba ivelany ny anatonatsika azy amin'ity andro ity izy tompony fiainantsika tompo finoana afaka ampiorona atsika aza mianina amin'ny hoe roana ny devoly satria io nampahory ahy afaka ny fanahy ratsy mivoaka ny fanahy maloto ndre hoe voavelany eloka fa ny famelan-keloka ngeny dikan'io dia ny hoe fampihavanana amin'Andriamanitra fampanota raha mitahiry ota tsy afaka hitoetra ho aminy zay ny dikan'izy io fa tsy anao taka ny sasany hoe afaka tamin'iny nipoitsaka indray mbola anao afa koa aza mety fitahiny fonao sarotra nge fidianan'i Jesosy ianao tamin'ny rany fidianana azy ianao fa tsy hoe teny fotsiny ihany dia fataro ny fon'Andriamanitra zay tianao riavako dia manlora tena ho an'i Jesosy mba hazony mandray ianao tanteraka tokoa eo ampelantanany ho zanak'Andriamanitra ary tsy ataony hoe mpanompo fa ataoko hoe sakaiza ho izy
zany hoe akaiky ny fony dia afaka hanompo azy tsy hanompo zava-pona fa hanompo zay tena hoe Andriamanitra velona zay raha ny tena marina ny sahirana ho an'izay manompo azy izy da zay ny teniny ho hitanareo mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo ao izy ho an'izay manompo azy dia hisahirana tokoa izy araka ny tenin'Andriamanitra raha ny olona tokoa mety andao an'izao izy tsy avoy ianao tsy arovo zay vehivavy manadino za tsy anadino fe izy tsika zao dinika fampiorenana zao mampatsiaro tokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ty hoe tomoerampy azao aminareo fa raha ny olona mety mandao antsika Jesosy tsy mandao antsika raha ny olona manilika anao Andriamanitra mandray anao tsy tonga hiantsony marina fa hipanota hibebaka hiverona aminy mba isy ny fifalian'ny olona vo avela heloka eo amin'ny lanitra Andriamanitra asandrany eo amin'ny sorony dia entsony ny sakaizany rehetra avia fa lay very dia hita indray lay maty dia avelony indray dia ataony zay hitoerantsika ao aminy tsarovo zay zay ny fitrasany zay rehefa voavonjy indray mandeha dia tia nitoetra fa ny zanaka mitoetra ho izy fa ny andevo tsy mba mitoetra ka tsy nataony hoe andevo ny ota intsontsika fanafahana ary afaka tanteraka ho zanak'Andriamanitra mandova rak'izay mpiandro tsara tokoa Jesosy fa nanolotra ny aina navotana antsika ary dia mbola maniraka ny fanahy masina hitarika antsika izy mampianatra antsika nanatona ny tompotsy hialana ny sitrapony izy dia mananatra antsika koa izy nefa mampahery antsika mba hiorena antsika tsara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mazanak'Andriamanitra antsika rehefa zany satria mbola eo amin'izao tontolo zao beatsika dia misy tokiosa rehefa men'Andriamanitra na dia miovaova azy zao rehetra izao miova ve ny fitiavan'Andriamanitra sanatria zany ivadika ve izy amin'ny teniny sanatria zany tapaka ve ny fanekeny sanatria zany na dia mihetsika azy ny avoana ny findra ny tenibohitra tsy miova ny fanekeny tsy miova ny fitiavan'i Jesosy atsika mba handramo io fa tsy hoe rehefa misy fizahan-toetra kely na fitsapana dia hoe iny fa tsy ho tsony Jesosy ty tsy amin'ny indrindra tsaro fa tena akaikinao izy akaikinao izy am'ty andro ty anao matsiaro fa misy latram-piainanao misy adinao misy manahirana anao misy zigoka tsy mety afaka ento eo aminy tonga ary zay maha Jesosy azy tsy misy tahaka azy ny anarana atao hoe Jesosy fa izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fagnotana ary tsy mivadika amin'ny fanekena tokoa izy manao hoe zany naharenao sady namorona anao ry Israely oloko asa matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho efa niantso ny anaranao aho ahy ianao to ampelantanako efa nataoko tomboka vatsa zay no ataony tamin'ny nanorona anazy tamin'ny nanombona azy tamin'ny namantsy anazy ao ary mbola mitoetra eo mandrak'izay mandrak'izay olatry nanombony Jesosy ny hotanao teo amin'ny tenany ary rehefa zany dia tokony meny hoe tsisy arombaka zay to ampelantanako ho amintsika ny fiadanan'Andriamanitra vavatsika voninahitra ianarano irery tompo miasa magaga zay nataonao tokoa fa na ny maty atsanganao izy moa no afaka hanangana izany fa Andriamanitra irery dianao zany ary amin'izany dia tsy hay miara-mivelona ny maty nefa hainao kosa zany ary atsanganao izy satria tsy Andriamanitra ny maty ianao fa Andriamanitra ny velona mba ho velona tokoa amin'ny fahaveloman'Andriamanitra mahalalana ny fanahy masina fanahinaina velona mampiavana aminao Andriamanitra mitarika anay ho aminao ary indrindra mampitoetra ao amin'ny tokantrano ho zanaka mandova miriary ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy tahotra tsy misy tebiteby ary tsy manota satria ianao ny efa nanangana azy fa zay nateraka Andriamanitra dia tsy manota izy satria Andriamanitra no velona ho aminy mahireza matanjao ny teninao amin'ny olonao zay vorenao amin'ity andro ity fa azo antoka hitoko men'Andriamanitra ho hita n'izay tsy nitady ary mitady hava koa mba hahita ho voninahitra ho ry Jesosy irery ihany amen.